ny marina ilaina zany a ny fanaovana an'izay fahamarinan'izay rehefa mitantana raharaham-bahoaka ohatran'ny tony, ohatrany hoe mitondra firenena ianao a, mitondra ny Madagasikara ianao, na de atao aza hoe filopoky tany, na de atao aza hoe bentanàna, de mieritreritsika fa zava-dehibe foana ny fanaovana an'izay fahamarinan'izay. Zay ny ray, fa isika matoa miteny, isika matoa mamaky bantsilana ny tsy fitezan-javatra eto amin'ity Madagasikara ty, ary tsy vo izao régime mahery ratsonarymampianina zao no nanaovantsika an'izany a, dia noho ireto antony farafakely ny telo. Ny antony voalohany a dia ny olona mitondra antsika de olona ny fanao fifanekena tamin'ny olona ny fidy azy. Ny faharoa, ny olona mitondra dia nanao fifanekena teo ambonina lalàna. Ary ny fahatelo, ireto olona mitondra reto a tsy volan'izy menakavy no tantaniny, tsy tanànan'izy menakavy i Madagasikara, tanànako, tanànanao, tanànantsika. Aleoko alongany zany azava tsara fa indraindray zay olona mba nahay misolelalelaka sy mba tafaraka ao anatin'le fitondrana de mieritreritra fa azy menakavy ny volao, azy menakavy ny fanananao, azy menakavy Madagasikara, tsy ampitombona roapolo tapitrisa. Ka izay zavatra zay no ahafahantsika miteny. Volantsika ny tantanina. Na misy fanampiana avy any velany amina miliarana dolara aza tonga eto amin'ity Madagasikara ty, rehefa tonga ato anatiny ato zany dia lasa volam-bahoaka, satria amin'ny anarany vahoaka malagasy, amin'ny anarany firenena malagasy no hitrosana. Dikan'izany amina firenena ara-dalàna, amina firenena normal, dia azo ataony manao andro maso, azo ataony manao andro maso hoe mety ve le fomba hitantanana an'le firenena, voatantana araka ny tokony ho izy ve ny volam-pirenena, mandeha mankany amin'ny fampandrosoana ny sambatan'olona ve le volam-pirenena. De izany zao zavatra ataotsika zao, sanatria ny vavatsy hoe manivaiva, tsy volan'ery ratsonary mampianina sy voangy ratsonary mampianina no asarotiny atsika. Raha ohatra zao eto amin'ity akoron-drano ty ka misy tranombarotra na magasin eto ampiteto, misy tompony le magasin, anazy le magasin, ny herim-pony nananganana ny trano,
anazy ny masokarena miodinao, vola no mivezivezy ao, sarotra amitsika no hiteny hoe dry fa avy aizy ty fiarakodia kely le tompona tsena hoatray mbola vo tamin'ny ray volana ve no nahazo fiarakodia iray dia nahazo amera sahady hoatray. Mety sarotra no miditra am'izany satria fananan'olona manokana, fa ity resahany ty re olona fananam-pirenena. Ny 5,700 ny vahoaka eto Madagasikara mitsikasina ao anaty fantrano, nona marary mangatsika tsy manan-koanina, fa le olona amanarivo ny vitsivitsy mitantana n'ity firenena tia, mitavana amin'ny fomba farak'izay matsiravina indrindra an'ilay arem-pirenena. De io no mahatonga antsika miteny voatsela nena nanao an'izany fanamariana zany Isao ny gazety antsoratra na gasy na vazaha natsangany zao fitondrano zao tao anatin'ny fotoana vetivety, volan'izy reny. Taratasin'izy reny. Isao ny radio, télé, vaovao sy izay efa nisy voavidy, vola viaiza. Ary ny tena manahirana ao anatin'ity raharaha ty de manana mission manokana mihitsy zany sehatra tonontsika zany a, ametraka ho principal cible an'izay sehatra mitondra tsikera am'izao fotoana zao. Tsy mampiontsina atsika zany, mbola mamerina fantatro indray zay mbola bobo sy zavatra tondrotondromolotra sy ny karazany mbola alefalefa, fa tsy vao zao sika nanao an'ity métier ty. Miodiny ty tany ty de miodiny ty raharam-pireneny ty, fa mbola samy fampijery anaty maso eto. Nefa rano zany a de lalovina ao anatin'izay rapport de force zay tao amin'ny anteneram-pirenena de ny malety nampitsimbadika ny rapport de force de zay nandray malety a dia lasa malemy eo anatrehan'le fitondrana. Zao ndray zao atao zay arakotra no hoe lasa ny fitondrana daholo, na gazety na télé na radio, de reo rehetrehitra reo nefa de lasa tahaka ny mahita ndray fa mety ny zava-misy mandeha ny toetra raha miroso Madagasikara. Tsy maninona, mbola mitentsika na isika rery azo no midenonse eto tahaka an'izay ny denonse tsika hatram'izay de tohizana zao asa fanompo-pirenena zao, tohizana. Fa isika mieritreritra fa anatina fitondrana moderna de mba zava-dehibe zany hoe mangarahara. Ao anatina fitondrana moderna zava-dehibe zany hoe malalaka tsara ny mpampita vaovao, mampita an'izany. Malalaka tsara ny mpamakafaka vaovao,
manao an'izany ary ndray ohatra ny mampitsy tehiteny ty le hoe mpamakafaky ty fa lasa n'importe qui lasa mamakafaka daholo. Ndray aza atao fitaovana le hoe za koa mpanao famakafakanda fa tsy haiko hoe fakaninona ny azy ny angadiny. Alatsiny miteneny zany aloha satria lasa misy karazana mercenariat journalistique matsy ravina eto amin'ny tany sy ny firenena. Manahirana zany Noely a. Mbola hititsika za de miteny androany mbola hita karazana vaovao samy hafa tsy fantatra foroporonany ohatra an'izao nge Noely ka ohatra an'izao nge ranona ka ohatra an'izao zany zao ny zavatra misy ao mandeha hoe lotoy ranona de lotoy ranona de lotoy ranona ka tsy vo zao ny misy an'izany e. Ary eto a de mitenytsika tsy hamaly raha vao misy an'izany raha maloto zany zay samy varotra ny fanahany a no manao an'izany. Bonne gouvernance, fitondrana tsara tantana. Ahoana ny fomba hitantanana an'ilay volam-pirenena, an'ilay volam-bahoaka? Raha miteneny zany ve de problema? Iza daholo mandeha mivoaka ny ivelany ohatrinona ny volalany? Inona ny retombées économiques an'le dia izay natao? Mitondra soa ny be sy ny maro eto toerana ve? De raha miteneny zany de hoe fialonany zany ko zareo tsy mandeko ny no ao anatina fitsipika mazava tsara zany e. Ty misy tolobidy, misy marché anankiray ananganana sekoly de hoe to lasany ranona hono le marché tamin'ny fomba ahoana ny nazahoana an'io? Amina miliara maromaro le vola nanaovana azy de zao ve mipoziny le zavatra mitsangana? Ohatrinona ny nampiasaina de ohatrinona ny lany? Raha manontany an'izany de fialonany zany tsy nahazo mipitika tamin'io de mitabataba. No, mahazo ferana ve ny dia ataona filoham-pirenena eo anatrehan'izao fantrana lalina mahazo Madagasikara zao? Nefa rano lasa mieritreritra ianao hoe anenjika hoe tanatina 2 taona na tanatina 3 taona na tety firenena 100,000. Iza re zao mbola tsy hitako hoe ka vao misy zavatra mitranga kely any amin'ny firenena io na fivoriana mpandraraha-pokotany aza de tonga any ny filoham-pirenetsika. Fialonana mibetsaka fa mialina hoana? Nga nisy ny teny ho filoham-pirenena eto fa zay ny solatsolana hipetraka eo amin'izany toerana zany a de manana obligation mamaly an'izany etaeta ny malagasy zany hoe tena le fampandrosoam-pirenena no atao. Ka miditra amin'ity raharaha anankiray ity isika. Nalaza be hoe misy jet privé Falcon 900 tonga eto Madagasikara teroterona eny Ivato. Maromaro ny gazety namoaka an'izany a hoe any filoham-pirenena io, any filoham-pirenena io tahaky ninona mory Noely?
ny vava natao, zay ny teneny zany, mahandaingy, manao vaovao tsy marina, aiza koa zay an'ny filoham-pirenena eo, mba fiaramanidin'olona privé sendra-batonga eto, de lazaina fa ny filoham-pirenena. De nonge le voambolana ny teneniny, zay olona miteny fa ny filoham-pirenena io jet privé io dia jihadista, lozy zany a. Io andraindray le zavatra soratana, le toetran'le olona ihany no soratany. Fa zao ny zava-misy tompoko, de anjaratsika no mandray hoe normal ve raha nokatra zany adevitra zany sika sa tsy normal. Le jet privé Falcon 900 zay lazaina fa laingany nataon'ny mpanao gazety tsy an'ny filoham-pirenena io sy ny karazany, petraka tsara teo Ivato, dia ny zavatra tena farak'izay manahira, zay le ataoko hoe tena misy provocation, zany hoe tena tadiavindreo fitondrandreo mihitsy zany niantsina tsika menakavy, sary alain'ny présidence mihitsy a, hoe lasa ny Turquie ny filoham-pirenena, de mandefa sary zany ny ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika hoe ty ny sarin'ny filoha teo ampatongavana tany am'le toerana tany Turquie, de le jet privé Falcon 900 no nitengena ny filoham-pirenena. De mbola mametra-pantanina iza ny mandaingy. Lazay vondray fa ka tena ana privé olo tersa personne mihitsy io, fa mba sendra nitengena ny filoha fotsiny izy tam'le izy ho an'ny Turquie. Le rarana jet privé mbola tsy mifarana ny tabataba am'le izy, fa fahasahina tsy romatany no hoe mio mihitsy no nielan'ny filoham-pirenena teto Ivato andehanany ho any a Turquie. Fa raha jet privé ana olona tersa personne tsy fantatro iza le tersa personne, maninona misolatsolana ty le fiaramanidina, inona zany ny antondiany eto, ray zay. Faharoa, ny tao amin'ny présidence mihitsy nakasary hoe io ara fa tonga milatsaka amin'ny jet privé amin'ny Falcon ny Turquie, ny filoham-pirenena ny apitsoniny, petraka ny fanontaniana, inona no mahatonga ny hoe ny présidence de la république no mampiasa an'izany fiaramanidiny zany. Manaitra mihitsy ny fanadiadiana ataon'ny hery-mampionina atao amin'ny la vérité, tsika moa dia alefa tsika pahamarinana foana ny zavatra, le honnêteté intellectuelle. Rehefa misy réflexion zay olona no nitondra azy de hoentiny zany. Raha tsy zany de ohatrany hoe manao plagiat ny tena. Ozy ny fanadiadiana hery-mampionina no faina ve, no fain'ny filoham-pirenena ve ty le fiaramanidiny le tiersa personne ty, sa araka le ilazana hoe misy olona tsara sitrapo de manome fiara hoe ty raha mba ho tengitengena amin'ny filoha, sa ve novidiana tokoa ty zavatra ty. Zany point anankitelo zany re olona raha-pireneny tya, raha-pireneny tya mila valiny zany ho an'ny malagasy, mila valiny zany am'le souci ny tenentsika teo hoe transparence, bonne gestion des affaires nationales. Any an-dafo any amin'ny firenena moderna manao zavatra kitotoatra atsika zao, efa ela ngamba ny nanidina
voatselana tsika ny tantarana an'izany hoe ry zareo danois prime ministre sendra ny vidy akanjo ny voatondro hoe tao amin'ny volam-panjakana no vidianany costara voaozongozona hatramin'ny seza costara fa ity fiaramanidina jet privé voavoaka tsara atao amin'ity gazety ity ny montant hoe 175 milliards 666 millions de francs malagasy 10 millions 995 000 dollars ary tsy pian'ity gazety ity ato fa raha izany fiaramanidiny zany a de fitaingina multimilliardaire en dollars any amerikany fa zany no tengenany filoham-pirenetsika tonga any Turquie un président d'un pays le plus pauvre du monde mitaingina jet privé Falcon 900 am'izany valeur zany de mety mbola isy teny hoe ka fialonana koa ny anareo ko maninona raha mba mitaingina zavatra luxe karaha nofaina oatrinina eo anatrehany TR mady mangozogozo am'izao tsika amin'ny teny raha nomen'olona tsara sitrapo tengitengenina ny filoha izany nanome an'izany teratany avy amin'ny firenena iny ary inona ny contrepartie raha novidiana vola viaisa satria tadidio tsara fa ny ministre ny finance mihitsy no teny na ariary aza tsy namoaka vola momba an'izany jet privé zany de azotsika tsaina ve zany zavatra miolikolika tena scandale ane zany zavatra zany aza zay hitako ka isy teny ray hoe fiaina filoham-pirenena manokana rehefa jet privé io a de nidika an'izany zany a vie privé an'le filoham-pirenena ka ny tsy président privé ne no président tsika hoe ry zareo menakavy eo ihany mifampitondra na Madagasikara le entina ka sarotiny sika eo anatrehana trangan-javatra ohatran'izany ary ny tena manahirana de afenina zay tsy izy afenina izay tsy izy ilay vaovao afenina pourquoi aiza zany tele resaka hoe transparence ty afenina izay tsy izy le vaovao ka raha miteneny zany noho ny tombotsoa-pirenena noho ny volam-pirenena de io no mahatonga atsika hoe le provocation zany a de any aminao hoe arakaraky ny anaovana fanamariana arakaraky ny tenenana fa zany angera tena marina azy atao hoe misy fitiavana ao anatin'izany nampanidina ny marika ravalomanina teo amin'ny fitondrana nitrangan-javatra ohatran'izany hoe mividy fiaramanidiny ianao tsy mazava tsara vola viaiza no vidianana azy ary tam'izany nanomboka nitsangana na ny amerikana na ny FMI na ny banque mondiale mifangaro les postes privés c'est les postes pirenena ary mbola nisy nanao bizina koa ary natao ambony be mividy le fiaramanidina kanefa mividy le izy kelikely ihany nisy nanodina tao zany na tonga ny robinet nidy nanomboka tamin'ny 2008 de mbola hiditra amin'ny lalana ohatran'izany ihany ve le fitondrana sy le filoham-pirenena fa tsy mampaninona atsika menakavy zany tsy mampaninona atsika menakavy zany
mety mbola isy itendray rapitso hoe mba nitengenandre mandeha fotsiny io mba nahitany hoe mba ohatriny ahoany zany jet privé ana Falcon 900 ko nga io anazy nga io nofainy nga io inona fa de vava mpialina mosiny ka tsy resaka mpialina siny zany atao amy raharam-pireneny ty tsisy état d'âme ty. Ahoana ny fomba hitantanana an'le volam-pirenena? Zany anisan'ny manahirana zao fitondrana zao satria arakaraky ny teneny fandalovana ny eto vetivety eo anao nge Singapour de mandalo kely eto Madagasikara, lasa ianao makany Tunisie, vetivety lasa ndray ianao makany Turquie de lasa ndray ianao, fa tsy fantatra mihitsy ary tsisy compte rendu atao am'le olom-pirenena. Mba hanendafy ihany manao an'izao. Ny olona ny agenda présidentiel tena omena ny presse tsirairay mihitsy, efa fantatra hoe andeha hitsidika rira anina am'izao, ankoatran'izay hoe misy zavatra tampoka mety mitranga eto ambonin'ny tany de afa ny fipetrany. Fa ny tsika ao anaty bulle, ao anatina eo moa tena manahirana am'le tao Madagasikara, mandeha président tsy maintsy mitabataba ny olona, ny atao ihany atao fa eny nanao an'izany daholo ny teo. De manaova koa ny aza varinana midonaka fa teto daholo ny olona ninaka de hita eo ny toyany.